Amandriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Rahatsika rehetra nahatatra izao andro krismasy efatra roapolo ampovoany izao. Ny matoto voalohany ny fahavalo folo hatramin'ny fahadimy roapolo no ten'Andriamanitra ifampahirezatsika. Matoto voalohany ny fahavalo folo hatramin'ny fahadimy roapolo omentsika lohateny manao hoe ny fahatanterahany famonjena, fahatanterahany famonjena, ny fahatanterahany famonjena. Rehefa mamaky ny filazantsara isika liavana malala, ny filazantsara efatra dia miezaka mitantara ny fiainan'i Jesoa manomboka tamin'ny fahaterahany, ny fahazazany, ny fahatanterahany, ary indrindra ny asa fanompoana ny tanterahany. Ny farana eo amin'ny akarany tany lanitra koa zany ny fitantaran'ny filazantsara azy. I Matio sy Luka no tena mitantara ny amin'ny fahaterahan'i Jesoa, ary ny fameno ny amin'ny fitantaran'i Matio sy Luka azy. Fa i Matio no manoratra ny teny koa eo ambany masontsika ity. Matio izay jiosy, ary amin'ny mahajiosy azy dia niezaka izy tamin'ny asa sorana mba handresy lahatra ny jiosy. Ino fa i Jesoa no Mesia? Ino fa i Jesoa no Mesia? Zany mahatonga ny Matio vao manomboka ny fitantarana izy dia nitantarany amin'ny tetiaran'i Jesoa. Lazainy mazava tsara ny amin'ny tetiaran'i Jesoa. Taranaky Abrahama izy, taranaky ny teny fanekeny zany, fa taranaky Davida ihany koa izy ilazana ny maha-Mesia, mahampanjaka azy, ka ilazana ny mahataranaka andrina azy, ilazana ny maha-olombelona azy ihany koa. Izan'izay zany ilay andiny voalohany hatramin'ny andiny fafito ambin'ny folo. Fa manomboka eto amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo dia mitantara ny amin'ny nahaterahan'i Jesoa. Ary isika mahalala tsara fa ny fahaterahan'i Jesoa na ny fahatongavan'i Jesoa eto amin'izay tontolo izao no fiatombohan'ny fahatanterahany famonjena, fiatombohan'ny fahatanterahany famonjena. Raha miresaka tsika fahatanterahany famonjena dia misy ireo zavatra telo reto andeha ifampahezana. Voalohany ny fanekeny Maria, ny fanekeny Maria, tanteraka ny famonjena no ny amin'ny Maria izay manaiky. Manomboka ery amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo ery tsika no mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao azo adika zany hoe ary nahatanteraka ny famonjena dia izao rehefa nanaiky Maria, rehefa nanaiky Maria. Io zany telo anankiray lehibe tsy azontsika ialana ny amin'ny fahatanterahany famonjena, ny fanekeny Maria. Ina no dikany hoe rehefa nanaiky Maria, na hoe ny fanekeny Maria. Dikany voalohany dia izao fanekena ny sikapon'Andriamanitra. Namara mantsy hoe tomby eto amin'izao tontolo izao zanak'Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao, ary ny vehivavy firijina anankiray araka ny fahaminaniana no hiteraka azy. Dia nosafidian'Andriamanitra tamin'ny vehivavy maro i Maria. Dia nanaiky an'izany safidin'Andriamanitra izany Maria, ka nitonga ny Jesosy tao an-kibony izy niteraka azy izy. Fa zavatra mora tamin'ny Maria nefa zany, satria amara fa mora fifovadin'i Josefy zany mbola tsy vita in'iny izy Josefy. Olona mbola tsy vita in'iny izy lazainy fa mbola virginy, nefa nanaiky ho bevoka. Tsy tao an-tsainy Maria koa zany zany hoe inona ny mba metoresaky ny fiarahamonina zany hoe bevoka nefa mbola tsy manamara. Inona ny mety tsy mieritreritra azy hoe toromaso sisy izy, fa rehefa noresana amin'ny anjely izy dia amin'ny hoe ianao no mitondra ny zanak'Andriamanitra dia nanaiky izy, satria izay no sikapon'Andriamanitra. Ny ahatanteraka ny sikapon'Andriamanitra zany no antony nahatonga any Maria nanaiky Maria mba ahatanteraka ny sikapon'Andriamanitra. Zany hoe amin'ny Maria zany ny sikapon'Andriamanitra dia mbola mbolavitra ny soako avina rehetra. Tao fiarahamonina Jiosy zany fahadimy fampitolana tena soako avina
kely mare sitrapon'Andriamanitra na dia mety azo resaka ny amin'izany azy izy teny kely zany. Filazana amintsika zany avana malala fa ho tanteraka eo amintsika koa ny famonjena rehefa manaiky tahaka ny maritsika ny sitrapon'Andriamanitra, manaiky hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ny dikany faharoa dia zao fitariaka ny fanamasina. Rehefa niresaka any amin'ny lioka mantsika no mahitany hoe iny ny anjely fa nandeha niresaka tamin'ny Maria. Rehefa niresaka tamin'ny dia nandresy lahatra ny Maria, dia resy lahatra Maria. Izay fahaiza ny anjely naresy lahatra ny Maria izay no anankiray amin'izay nahatonga ny Maria hanaiky hitondra ny zanak'Andriamanitra, hanaiky hiteraka ny zanak'Andriamanitra. Tsy dia mora no manaiky izany fa noho ny fahaizany anjely, noho ny fahaizan'Andriamanitra mandresy lahatra, dia resy ny lahatra Maria nanaiky hitondra ny zanak'Andriamanitra. Izy fahatelo, fahaliana vaovao tao ankibon'ny Maria. Azadoroana ny avana malala fa rehefa tonga Eva dia tamin'ny alalan'ny vehivavy no nidira ny fahotana. Fa rehefa tonga koa Maria dia tamin'ny alalan'ny vehivavy tao ankibon'ny Maria no nahafahaliana vaovao Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ka nanaiky Maria rehefa takany fa ny fitondrany an'i Jesosy efa hanamboaran'Andriamanitra ao ankibony ny fahaliana vaovao hiteraka famonjena eto amin'izao tontolo izao. Erekeny Maria zany. Izany hoe raha ny marina zany natolotra Maria ny kibony ho sehatra anaovan'Andriamanitra fahaliana vaovao. Ka raha ny saedena no nanaovan'Andriamanitra fahaliana tany ambony potry ny fahotana, ny kibony Maria kosa no anaovan'Andriamanitra fahaliana vaovao hitondrana famonjena ho an'izao tontolo. Fahatakara Maria amin'izany no natonga azy nanaiky. Fa rehefa takaka koa fa ny fiainanao sehatra misy anao dia azon'Andriamanitra anaovana fahaliana vaovao mba hitondra famonjena, mety hotokantrano, mety ho asa manarà zany, dia anaiky koa ianao, anaiky tahaka ny Maria. Fa ny anankiray faefaka farany amin'ireo manaiky Maria dia zao ny fanomezana voninahitra sy ny fanomezan-danja ny vehivavy. Hotsika teo hoe rehefa tonga Eva, zay rehefa tamin'ny alahady rehefa tonga Eva dia nampidiry ny fahotana. Fa rehefa tonga koa Maria dia nampidirinizany fahotana, nampidirinizany famonjena, nampidiry ny Maria koa ny famonjena. Tamin'ny alalan'ny vehivavy no midira loza, fa tamin'ny alalan'ny vehivavy no midira famonjena teto amin'izao tontolo izao. Ary voninahitra nomena ny vehivavy zany, voninahitra nomena ny vehivavy zany, ny vehivavy nomena an'izany. Mahafinaritra mihitsy mijery ny fitantaran'ny filazana tsara ny vehivavy. Zao ny fitantarany azy, vehivavy mitondra any Maria, vehivavy mitondra ny Jesosy ary miteraka azy. Fa rehefa nanomboka ny tonga tamin'ny fifaliana, vehivavy no nanositra ny tonga Jesosy tamin'ny volombohany. Iny rehefa nosorana tahaka ny fanomon'i Jesosy. Fa vehivavy ihany koa no neken'Andriamanitra ahita ny Jesosy voalohany rehefa naniny, ahita ny fasana foana, ahita ny fitsananan'i Jesosy tamin'ny vehivavy avokoa zany, fanomeza voninahitra ny vehivavy zany. Ary raha takatsy ny vehivavy zany toerana omen'Andriamanitra azy eo amin'ny tantara ny famonjena izany. Tsy miady vata ro valomaso zany sonisy. Fa tsy takana mantsy zany toerana voninahitra omen'Andriamanitra azy zany, ka miady iny izy, miady toerana amin'ireo. Fa zany ny sarobidy ny vehivavy miady manalana. Ary ny mouvement féministe rehefa resanao amin'izany tena mahazo ainana izy, tena mahazo izy satria mahatsiaro manan-danja eo anatrihan'Andriamanitra, fa mahatsiaro manan-danja eo anatrihan'izy rehetra. Nanaiky Maria no ny amin'ireo avana malala. Fa ny kely sitrapon'Andriamanitra tsy dia mora no manaiky sitrapon'Andriamanitra, tsy dia mora no manaiky sitrapon'Andriamanitra, fa ny kely Maria zany. Nanaiky koa izy rehefa niresaka tamin'ny anjely, rehefa nandresy lahatra azy ny mora niresena lahatra kely izy, mora niresena lahatra kely. Ao tanteraka amiko sitrapon'Andriamanitra zany izy ny teny. Fa zao koa mety misy Maria mba ho sehatra isiny ny fahaliana vaovao eto amin'izao tontolo izao. Ary amin'ny alalan'ny Maria dia miverina amin'ny toerana voninahitra izay ny vehivavy. Fa ny faharoa izay hitantsika
amin'izao tenandriamanitra zao ny fahatanterana famonjena tsy hoe tamin'ny fanekeny Maria fa tamin'ny fahadiovana koa, tamin'ny fahadiovana ihany koa. Anisan'ny anankiray izay iantsonan'i Maria eto hoe rehefa nanaiky Maria dia Jesosy fivadin'i Josefa raha mbola tsy nivady izy dia hita fa mitoejaza tamin'ny fanamasina ireny andiny fahateroapolo indro ny virginy hitoejaza, indro ny virginy hitoejaza. Ny hoe virginy hitoejaza rehefa malala hoentin'ny laza no voalohany indrindra fahatanterahany faminan'iny. Hitantsika tsara fa ny Isaia fahafolany fahafolany folo dia ambara hoe izy vehivavy anankiray virginy hitoejaza. Le vehivavy no hitondra an'i Jesosy Kristy tanteraka ny faminan'iny. Ilazana zany fa hoe virginy mitoejaza dia faminan'ina ny tenin'Andriamanitra. Ka rehefa miteny Andriamanitra dia tanteraka ny zavatra nolazainy. Any amin'ny andron'i Isaia ny tenenana fa izy virginy mitoejaza dia i Maria tanteraka taty amin'ny andron'i Jesosy. Ilazana amintsika zany fa Andriamanitra rehefa miteny dia manatanteraka. Miainao anatina fiarahamonina miteny ny olona fa tsy manana tanteraka zay lazay. Ary mifampitaiza ho amin'izany ny fiarahamonina kehitriny. Ary tezay ny mpanao politika ho amin'izany ny fiarahamonina kehitriny. Miteny fa tsy maninona na tsy tanterahana azy zay lazay. Tsy malaky zany. Ny hoe virginy ilazan'Andriamanitra miteny sady maninona mana-tanteraka. Miteny sady mana-tanteraka. Ampianarina n'izany tsy avana malala. Fa ny hoe virginy koa avana malala dia hilazana fa zay rehetra hita ao amin'ny testamenta taloha tanteraka ao amin'ny testamenta vaovao. Mampiorona ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao zany. Fa zao koa dia avana malala tanteraka ny faminan'ina no ny amin'ny vehivavy ray zay virginy. Hoe virginy hilazana fahaiza mitoratena, fahamasina mitoratena, fahadiova mitoratena. Tanteraka ny faminan'ina no ny amin'ny Maria na tanjona ny tena. Miainao anatina fiarahamonina izy ny avana malala izay efa toa tsy misy lanjany sy tsy misy vidiny intsony ny maha-virginy. Na ny lehilahy zany na ny vehivavy zany efa soa toavina iainan'ny olona tsony zany. Ary ohatrany tsy mahamena intsony hoe zany tsy virginy zany. Fa tsy mampanina ny olona zany. Fa tanteraka ny faminan'ina no ny amin'ny Maria na tanjona ny tena. Ilazana amintsika zany dia avana malala fa tanteraka ao amintsika koa ny tenin'Andriamanitra rehefa mbola masina sy madio fitoratena isika. Rehefa masina sy madio fitoratena isika. Somary sahirana izay mpitandrina mitaizany fiangonana kehitriny. Zao manahirana anay lazaiko aminareo ilay izy. Fomba nahazo azy izy dia mba lazaiko anareo. Rehefa mitondra fiangonana zany miala vany zany ilay zaza lahy sy zaza vavy. Dia voka be ilay zaza vavy tonga ao pastera. Pastera amasinina fanambadiana izay. Ho amasin'ny pastera ilay fanambadiana hozy ny olona. Pastera koa rehefa efa befoka be reny mbola masinina fanambadiana. Aiza moa no masina tsony ny fiangonana reny mbola masinina fanambadiana. Tsy ho amasinina hozy ny olona. Efa mba manano izy efa mazao izy avana mbola tsy lavy. Ina ihany ary no ataonay. Amasinay diso zay. Tsy amasinay diso zay. Nefa tsy zay no nahabevoka azy. Fa zany ny zavatra iainan'ny fiarahamonina kehitriny. Menao anatina tontolo efa tsy anisan'ny soa toavina hajaina sy talaina intsony ny maha-virginy zany. Na lehilahy zany na vehivavy zany. Ary lasa fomba fisainana mihitsy ary ho an'ny lehilahy hoe kapaina nina kapay tsy tafely. Mampalahelo zany fa zao mitodika amintsika
tanora ny fiangonana. Totiantsika tanora ny fiangonana. Zao ny tombontsoa ny fahaizan'ny Maria nitahiry ny fitondran-tenany. Rehefa hainy ny nitahiry ny fitondran-tenany no madio dia izy no foton'Andriamanitra hitondra ny zanany amoaka. Safidy ny andefa tamin'ny Maria izay nainy hitondran-tena. Ilazana amintsika izany fa rehefa mahay mitondran-tena isika dia misy safidy n'Andriamanitra koa ny andefa amintsika hahatanteraka ny famonjena. Misy safidy n'Andriamanitra. Dia izao resaka ny fahadiova mitondran-tena io manana loatra mba miteny amin'izany. Ny fahadiova mitondran-tena na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy dia toy ny vary ray gony. Dia vary sekantoto iny zany afidianao. Rehefa hinambary ianao zany dia esorina ilay kofehy iny dia rehefa misoka vary ianao dia maka ray kapoka anaovy kapoka. Fa ny vary ray gony avana malala rehefa hangalanao ray kapoka isan'andro, rehefa lany ny vary ao anatiny inona sisa fitavelao gony. Ka rehefa tsy mahatandrina ny fitondran-tenanao ianao, gony matsara ny vatanao. Ary mila mandinika sy miaveritra an'izany ny fiangonana. Ary mila mifampitaiza ho amin'izany ny fiangonana. Fa sarobidy zany miavanalany, sarobidy fanomezana tsara indrindra nomena Andriamanitra ho an'ny vatsy. Anefa hifampitahiry amin'izany tsika rehetra, anefa hifampitaiza amin'izany tsika rehetra. Zava-dehibe ny fahaizany mahay mitondran-tena fa natonga n'Andriamanitra hisafidy azy hitondra an'i Jesosy tao an-kibony. Fa tsy zany ihany. Ny hoe Virgile Marie tian'io dia izao fahagagana ny fahaterahan'i Jesosy. Mahafinaritra amin'ny Maria sy mahafinaritra amin'ny Maria zany dia izao izany Maria natanjona ny fitondran-tena madio Virgile. Ity ny fanahy masina dia nanaloka ny Maria. Dia ny fanahy masina sy Maria nahatanjo-tena no niomona dia niteraka mpamonjy, niteraka Jesosy mpamonjy. Zany zaka tena mahafinaritra. Teraka Jesosy. Ary zay hoe mahagaga. Fa tsy noharoharotanany izy zany ny fahatongavan'i Jesosy teto amin'izao. Zay hoe fahaterahana mahagaga, tena mahagaga. Fa raha tsy viditsiry zany Maria dia ohatry ny olombelona rehetra ihany Jesosy. Tsy izay mampiavaka azy amin'ny olombelona rehetra. Fa noho ny amin'ny Maria Virgile sy ny asan'ny fanahy masina dia tena masina Jesosy ilay zaza izay tena avoazon'i Jesosy hatrany nialany teto ambonin'ny tany izany fahamasina fitondran-tena nananan'izany. Zay hoe fahaterahana mahagaga. Tanteraka ny famonjena noho i Maria nanaiky fa noho i Maria nadio fitondran-tena. Andeha maresahana koa ny lehilahy rao ny vehivavy ihany ny voaresaka eto. Fa tanteraka ny famonjena noho ny amin'ny Josefa izay ambara ihany koa fa lehilahy marina. Zareo kely amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo, andininy fahasivy ambin'ny folo. Ary Josefa vadiny izay lehilahy marina sady tsy te hanala-baraka azy dia nikasa menaka azy mandikiny. Ary amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo sy ny fahadimy amby roapolo. Ary Josefa rehefa nahatsiaro tamin'ny toromasony dia nanao araka ny nandidiany anjely ny tompo azy ka napakatra ny vadiny. Ary tsy nahalala azy izy mandrampitera ny zazalahy ary ny anarany atao hoe Jesoa. Mahafinaritra be ny ambara momba ny Josefa. Ny anankiray voalohany ambara momba ny Josefa koa dia hoe lehilahy marina izy. Dikany hoe lehilahy marina dia izao lehilahy niezaka miaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, nakatoy sitrapon'Andriamanitra. Tsika mantsy rehefa mamaky teny dia miteny hoe ray maso manamasinanay amin'ny fahamarinana, nitenao loha fahamarinana. Raha tika zany dia hoe i Josefa dia
sitrapon'Andriamanitra fiainana Josefa zany fiainana mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia jereo tsara nony amin'ny Josefa manana fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ambara tsy te hanala baraka anizy izy manimary izy fa zao fotsiny fahadosoan'i Josefa tsy te hanala baraka ny manizy dia saika ametraka azy maniky iny raha ny marina zany ny tena izy dia zany hoe tsy te hanala baraka tena izy hoe be voka sahady rehefa dama nefa zareo mbola tsy manino mbola tsy mivady tsy te hanala baraka tena zava-dehibe ao anatin'izany zany dia hoe ny amin'ny Josefa ny raha marina dia miezaka tsy manala baraka n'ilay vehivavy izy fa firy moa lehilahy manala baraka ny vehivavy firy mametraka dia lasy hiafa baraka neny le mandala ary mampalahelo zany mampalahelo zany amin'ny faorahety zany ny toe-tsain'ny lehilahy ankehitriny toe-tsain'ny lehilahy zany ankehitriny manala baraka fa soiany misy ny fiangonana ile zanany zaza raha rehetra ka ny zanaky ny fiangonana tsy maninona ny lehilahy tsy manala baraka ary zava-dehibe zany tsy manala baraka fa zao koa nanray andraiky mafinanitra be ny lazanan'ny Josefa ery amin'ny andininy fa efatra roapolo eo mandray andraiky ary Josefa rehefa natsaboka amin'ny toromaso dia nanao araky ny nandidininy an'ilay zany nanao naseho ny maha-olo-marina azy io zany miseho le maha-olo-marina fa mitony izy ka napakatra ny vadiny nanao mariazy ny dikan'izany nataony ny fomba rehetra mba tsy ho afa baraka ilay madama tsy hoe zavatra ny teny fotsiny aenao tsy faraiko baraka fa naseho ny mitamaso izy napekarina raha ny fombatsika malagasy zany dia zao nataony Josefa nataony fomba atao amin'ny ray aman-dreny nosoratana teny amin'ny commune entina taty am-piangonana namasino zay zany le nataony zay zany le tsy manala baraka dia mba mampandinidiny tena anareo vehivavy indrindra zay mbola tsy manambary aza manaikalaina baraka raha vo misy manadalabalana zany koa dia manontany apakatra sa tsy apakatra raha mbola mihodinao sao manala baraka efa maninona ianao mialy ianao omeno anao ny voana ny kitana intino miako avy eo afa baraka azao amin'ny hoe mampiakatra io zany tena mampiteninareo amin'izao hoe mampiakatra le mampiakatra na tsy hoe atao fanambadiana zany sorti par la grande porte mivoaka ambonahitra ao amin'ny ray aman-dreny mivoaka ambonahitra ao amin'ny ray aman-dreny dikan'izany dia zao nataony fomba ianao nosoratana ianao ary efa tonga ny andro ranomasina ny fanambadiana dia mivoaka ny varavarana aseho vahoaka aseho aty am-piangonana lasaina amin'ny olona rehetra fa nisy napakatra ampahafantarana nyreo sorti par la grande porte mivoaka ny varavarana zany no mivoaka ambonahitra zany nanaovan'ny Josefa ny Maria navoaka ny ambonahitra tao amin'ny ray aman-dreny tao atokantrano fa misy any amintsika avoaka ny zalay ny mbaravaraka dia mivoaka koa dia asa koa dia manaiky rehefa hivoaka ihany le baravara memonahitra fa tsy asao dia baravarakely ho anay baraka ary le afa baraka tsy ianao ihany fa ny fiangonana ny arafa baraka aminao ny ray aman-dreny ny arafa baraka aminao fianakaviana ny arafa ny zanak'olona mivoaka ny trano mivoaka ambonahitra ianao asao dia baravarakely mampandiny tena ihany zany fa mitodika amin'ny zazalahy ihany koa rehefa mamoaka zalahy ao baravarana fa tsy le baravarakely misy ke toa dia mivoaka ny varavarakely fa zany hoe mampakatra miainao anatina fiarahamonitsika toa tsy asian'ny olona lanja ny tsony zany fampiakara manamabiny zany tsy misy dikany amin'ny olona intsony zany mivoaka amboninahy
ao amin'ny ray aman-dreny eo amin'ny fiangonana ohatra ny tsy asiany olona lanjany tsolo zany fa i Josefa lehilahy marina napakatra ny Maria vavy. Fa ny anankiray koa mahafinaritra amin'ny Josefa dia izao eo amin'ny 19 io ary tsy nahalala azy izy mandram-pera ny zazalahy. Dikany io dia izao i Josefa dia lehilahy nahafetely tena efa vadiny tokoa i Maria, efa vadiny Maria, fa tsy nahalala azy izy, tsy mikasikasika azy izy zany raha tsy teraka ny Jesosy. Rehefa teraka zany Jesosy zay vao mikasika ny Maria izy. Fifehezateny zany, fampianarana ny lehilahy hifeteny zany. Ary zava-dehibe zany tena zava-dehibe zany. Itsika zany ray aman-dreny dia mitaiza ny zanakitsika, ny zazavavy ho virjiny, fa mitaiza ny zazalahy ho virjiny, sy hafeteny, sy hafeteny. Manahirana ny fiarahamonina kehitriny, ny fiarahamonina ny tsy mirarahana izay fanamasinana fanavadina. Ny fiarahamonina zao problema dia zao problema demografika zao problema fiarahamonina. Mitombo be isan'ny mitombo. Dia inona ny atao? Zaraina fimailo, zaraina ampianarana fanabeazana izy. Zany zao natao ny fiarahamonina. Fa ny fiangonana miazona ny fahamasina mitoratena. Mitahiry ny zanaky ny fiangonana amin'ny fahadiova mitoratena. Zany ny fiangonana. Ao arinan'ny toriteny zany, ao arinan'ny andro krismasy tia, tsy misy mivoaka ao datasirena mavaravarankely fa aiza amin'izay. Zany ny vokatry ny fahaterahan'ny mpamonjy ao anatin'ny tokantrano. Vokatry ny fahaterahan'ny mpamonjy eo tokantrano. Teraka ao anatin'ny tokantranon'ny mpamonjy. Hamonjy ny tokantrano rehetra takompotika sy torahavan'ny farasy fitoratena. Ary zava-dehibe miainana amin'izany ankehitriny. Dia manadaladalana io zany zao tonga dia anontany io rehefa vita amin'ny toriteny apakatra sa tsy apakatra. Rehefa tsy apakatra, tapao ny fiarahana. Fa izy malay maraka. Io dia rairay mazava ny tenin'Andriamanitra. I Maria mazava tamin'ny Maria ny sikapon'Andriamanitra, dia nekeny zany sikapon'Andriamanitra. Fa ndraindray mazava ny sikapon'Andriamanitra, fa ianao mihitsy no manino. Ondrakondrafana tena zany. Ny vehivavy tsara fitoratena ka tsy mivoaka ao an-trano raha tsy aiza eo am-baravarana. Fa ny lehilahy koa lehilahy marina. Ka rehefa misy madama na madina zay mahafinaritra azy ny ao an-tsaina vetrany dia zao tsy amelako tena tsy amekana. Ary hoe manahirana fotsiny dia zao raha zay sy raha matoa hoe zao fantatra hoe tsy vidiny mety aminareo hoe zany. Tsy mety aminareo zany. Hoe ty raha matoa ty haiko raha tsy vidiny zay hoe gafa dia tsy haiko izay paratasy tafakatra ny folobena. Fa rehefa ngateratin'ny fiangonana dia zay raha tsy miazo tahaka zany, masika mihitsy ny fiangonana, masika ny fiangonana. Fa tianana kristianina masy fitoratena ny fiangonana kehitriny. Ho fanasina sy ho fanazavana manazava izao tokoa. Zany ilay ny fiangonana kehitriny. Dia ho teraka ao amintsika ny Jesosy. Jesosy dia mampianatra antsika hatanjona tsara ny fahamasina ny fitoratena. Fa Jesosy dia hampianatra antsika ny lehilahy marina ary fitena tahaka Josefa. Amen. Siva